De falimiraba tsika rehetra indray de manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny titran'zareo resantsika androany de hoe Kristy fa tsy izao, Kristy no ivo fa tsy izao no ivo. Ty zavatra resantsika ty tsy tena toritena izy ty fa fizarana fizarana, fampaherezana, fampianarana moa zany mazava ho azy de ao anatin'le izy mety misy tenin'Andriamanitra, misy amaky baibolitsika fa tsy de tena anome référence biblika de mampirisika hoe rehefa avy eo dinio le tenin'Andriamanitra satria tsy ho voavakintsika daholo le référence biblika zay omeko zany, fa izy référence biblika omeko de izy tenin'Andriamanitra ihany koa iangatsika. Iaingintsika amin'ny Kolosianina toko faharoa, Kolosianina toko faharoa, Kolosianina toko faharoa ny andininy faharoa tapany bia, Kolosianina toko faharoa ny andininy faharoa sy fahatelo andininy faharoa tapany bi ny anombohantsika anazy zao ny vakiny ao amin'ny anaran'i Jesosy ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina zay an'Andriamanitra ozy izy de Kristy zay iafenany rakitra ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Averiko izay iafenany ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina zay an'Andriamanitra dia Kristy izay iafenany rakitra ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Zay ny voalohany de toy iziko le izy Kolosianina voalohany toko fahaenina amby roapolo fahaenina amby roapolo zao ny teny ao hoe teny zava-miafina lay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro favoaseho ankehitriny amin'ny olo-masina zay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny hareniny voninahitra ty zava-miafina ty any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo zay fanantenana ny voninahitra. Averiko de ny zava-miafina lay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olo-masina izay efa tian'Andriamanitra nampahafantarina ny hareniny voninahitra ty zava-miafina ty any amin'ny jentilisa de Kristy ao anatinareo zay fanantenana ny voninahitra. Zava-miafina Kristy ao anatinareo, Kristy fa tsy iza. Zay le zavatra voalohany resantsika teo, ary Kristy no ivo fa tsy izao no ivo. Zay zany iresaka tena vie pratique tsika, vie pratika kristianina zany iresaka an'izay tsika androany. Voalohany indrindra aloha iresaka tsika ao anatin'izay misy fisainana anankiroa zay ataoko hoe fisainana diso tafiditra ny sosoka tao anatin'ny kristianisma de ho azavaintsika hoe inona madiso azy ary inona ny marina. De faharoa manaraka an'izay tsika iresaka ny momba ny hoe ohatry ny ahoana marina moa zany fiainana kristianina zany inona no tena dikan'izany hoe Kristy no ivo na ao anaty baiboly ahoana zany hoe Kristy no ivo ny baiboly manontolo de ohatry ny ahoana zany fiainana kristianina tena hoe iainana an'izany hoe Kristy no ivo ny fiainako zany. Zay no resantsika zany voalohany indrindra aloha de misy fomba fisainana anankiroa zay apetrako aty am-boalohany zany zay ataoko hoe lasa fisainana diso zay lasa irona ny kristianisma ankehitriny. Ny fisainana voalohany de mieritreritra kristianina fa rehefa nandray famonjena zany hoe ty fampianarana ty zany ho an'ny olona efa tena kristianina, ho an'ny olona tena efa kristianina ty tsika rehefa kristianina zany hoe rehefa nateraka indray de mieritreritra tsika misy fanoharana zay ampiasaitsika foana zay fanoharana zay de ny fanoharana momba ny fanday ny ofo de ny ova ho lasa lolo. De zay no fanoharana ampiasaitsika lasa ohatran'ny hoe zay le fiainana kristianina zany hoe fandaitsika taloha de noho ny aveo ny ofo de lasa lolo fanday
zany hoe feno faharatsiana sy ny zavatra isan-karazany de rehefa lolo de lasa zavatra tena tsara, lasa tsara tare. De zay lasa miraikitra ao anatin'ny saintsika hoe rehefa ao anatin'ny fiainana kristiana zany tsika dia talohatsika zany a feno faharatsiana, de rehefa ao amin'ny Kristy tsika de lasa tsika lasa masina, lasa marina, lasa tsy manota tsony a, lasa ao anatintsika daholo ny fahatsarana rehetrarehetra. De Andriamanitra eo fotsiny mba manampy atsika ao anatin'izay fahatsaratsika zay satria tsika lasa niova ho tsara. Zay zany le zavatra voalohany, zay mila ahitsy zay zavatra zay, zay fisainana zay. Ny fisainana faharoa de izao, zay mila ahitsy ihany koa de izao, itsika olombelona rehefa nandray ny famonjena de mieritreritsika fa misy fahatsarana ao anatintsika, de ny fahatsarana ao ratintsika iny a no tehirizin'Andriamanitra, de ny fahatsarana iny a no natsarain'Andriamanitra bebe kokoa tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny a. De misy personnalité atsika tehirizin'Andriamanitra tahaka ny lasa mandray exemple tsika mandray ohatra tsika zany amin'ny ohatra hoe andry Paoly, andry Petera, hoe ny toetrandry Paoly mafana fo, ny toetrandry Petera, de reny toetra tsika reny zany a no lasa ampiasain'Andriamanitra, de aseho an'Andriamanitra bebe koa, ampiasain'Andriamanitra mba ho efikasy kokoa ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Reo fisainana anankiroa reo a no mila ahitsy androany. De mieritreritra tsika aveo hoe io fahatsarana, mieritreritra zany tsika hoe misy fahatsarana ao anatintsika, de io fahatsarana ao anatintsika io a no amboarin'Andriamanitra, na le alahan'Andriamanitra le faharatsiana de amboariny le fahatsarantsika mba ho tsaratsara kokoa, de mba ho hitan'izao tontolo zao zany a, mba hahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny alalantsika. Tsy tompoko, tena tsy de tena tsy, satria diso hevitra tanteraka tsika raha izay ny zavatra eritreretintsika. Ary ny problema de izao, reo fisainana anankiroa reo a mety be amin'ny fisainana nofontsika reo, de tiatsika ho amarininy reo fisainana anankiroa reo, fa samy diso ireo ary ahitsitsika reo androany. Zao ny zavatra tokony ho fantatsika voalohany a, voalohany aloha tsy hamaky baiboly fa vakitsika le izy, omeko tsika ny référence biblique. Romanina 7 a manomboka eo amin'ny 9:7. Ny Romanina 7:7 zay anisan'ny fampianarana soratra nomen'ny tsindrony mandrin'Andriamanitra ny Paoly, zay anisan'ny soratra lalina indrindra ao anatin'ny baiboly. Romanina 7. Ny zavatra tenenin'ny Paoly ao anatin'ireo a, Romanina 7 aloha de miteny izy anisan'ny zavatra tenenin'ny Paoly ao hoe tsy misy marina na de ray aza, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, ny lalan'ny fiadanana de tsy fantany, tsisy manana fatahorana an'Andriamanitra. Zany anisan'ny tenenin'ny Paoly ao amin'ny Romanina 7. Romanina 7 Paoly miteny hoe tsy zay tiako ny ataoko izy fa zay tsy tiako ny tanterahako, tsy misy tsara mitoetra atao anatiko, ary atao anatiko ihany ny fikasana fa ny atanteraka an'izany tsy ato izy izy Paoly, indrisy olo mahantra. Zany hoe miteny mazava zany Paoly, tsy misy fahatsarana ao anatin'ny nofontsika. Zay zany mila azo zay rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra tsika, rehefa mpanoty tsika ao amin'ny Jesosy Kristy, rehefa mpanoty tsika tao amin'ny Adama, de tady dio fa tsy misy fahatsarana ao anatin'ny nofontsika na ny kely arany na tahaka ny silako arany. Zay ny zavatra ambarany tenin'Andriamanitra, tsy misy tsara ao anatintsika na ny kely azy, tsy misy. Ary zay zavatra zay a sarotra amin'ny nofontsika ny manaiky an'izay hoe tsy misy tsara ao anatintsika na ny kely arany. Itsika te ho tsara foana eo anatrehan'Andriamanitra, tsika te hisy zavatra akasitran'Andriamanitra tsika foana, tsy misy tsara. Aloha mazava manomboka androany, tsy misy tsara ao anatintsika eo anatrehan'Andriamanitra na ny kely arany. Faharoa manaraka zay, tsy misy zavatra tsara ilain'Andriamanitra ao anatintsika ka hoe zavatra mila tsaraina. Zay zany mila azotsika tsara zay, matoa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ny nofo sy ny filana, de satria tsy misy tsara ao anatintsika na ny kely arany. Raha misy tsara ao anatintsika tsy nomboan'Andriamanitra niaraka tamintsika. Ary zany mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy misy tsara na ny kely ary jiolahy tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny dikan'ilay jiolahy anankiroa teo amin'ny hazo fijaliana, tsika nge reny imasitsika olombelona rehetra nge le jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana. Matoa tsika nomboan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, de satria tsy misy tsara, tsy misy fahatsarana ilain'Andriamanitra amintsika, ary ny mety amintsika de tsy misy afa-tsy ny hoe omboana eo amin'ny hazo fijaliana. Zay ihany ny vahaolana ny amin'ny faharatsitsika, tsy misy vahaolana akoatran'izay. Tsisy zavatra tsara
azo raisina ao anatintsika ary tsisy zavatra nininna azo ameliorena azo atsaraina ao anatitsika. Izay no antony mahatonga ny azo fijaliana. Mbola averiko tsy tsindriko tsara ndraindray tsy azotsika tsara ndika ny azo fijaliana. Ny azo fijaliana nge tsy azo fijaliana Jesosy fotsiny e. Ny azo fijaliana dia azo fijaliana ny arahantsika voaomby niaraka tamin'i Jesosy Kristy ihany koa. Zay mila azo zay tadidio zay. Ny azo fijaliana dia tsy azo fijaliana Jesosy irery fa azo fijaliana ny arana voaomby antsika koa niaraka tamin'i Jesosy Kristy. Tsisy tsara ao anatitsika na ny kely azy. Tsisy azo raisina ao anatitsika na ny kely azy. Izay ny antsoina hoe depravation totale. Tsy misy tsara na ny kely arany ary mila azo zay. Mila iainantsika zay ary zay no mahatonga hoe vahaolana tokana de ny hazo fijaliana. Zay ny zavatra voalohany. Faharoa, misy point maromaro zay tena mila azotsika ireto point reto. Faharoa de izao, resaka fahateraham-baovao. Tsika mieritreritra fa rehefa nateraka indray tsika de tsika ny lasa tsara ihany koa. Fa tsokevitra koa zany ravana. Tadio fa ny fahateraham-baovao de Jesosy Kristy ny fanan'Andriamanitra niteraka ao anatitsika. Zay nateraky ny nofo de nofo, zay nateraky ny fanahy de fanahy. Ny fanan'Andriamanitra niteraka ao anatitsika ary zay le hoe nateraka indray ianareo izy Petera amin'ny votsy mety loha. Any amin'ny episteliny Petera izy miteny an'izany. Nateraka indray ianareo amin'ny votsy mety loha. Zany hoe ilay fahaterahana zany de ilay fanan'Andriamanitra niteraka ao anatitsika. Zay mila mazava zay. Ary Paoly raha nyteny mazava be ny raha teneny hoe vomby niaraka tamin'i Kristy tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiko. Lay olom-baovao ao amin'ny Kristy de tsy tsika fa Kristy velona ao anatsika. I Kristy no olom-baovao ao anatsika. Ny fanahy Kristy no olom-baovao ao anatitsika. Izany mahatonga hoe mitovy daholo ny zanak'Andriamanitra satria ny zanak'Andriamanitra de ray ihany ny Kristy velona ao anatiny. Raha mazava amintsika tsara izany fahamarinana zany de tokony ho azotsika par rapport amin'izay hoe tsy itsika ny tsara fa i Kristy ny tsara ao anatitsika. Tsy itsika ny olom-baovao fa Kristy ny olom-baovao ao anatitsika. Manova zavatra be deabe zany ao anatin'ny saitsika. Misy zavatra lasa manomboka miova ao anatin'ny saitsika rehefa tena azotsika izany fahamarinana zany de manomboka misy zavatra miova ao anatitsika. Mametra-panontaniana foana mantsika hoe de ahoana zany rehefa zanak'Andriamanitra ratsorina zany ny tena vie pratika amin'ny maha zanak'Andriamanitra. Rehefa zanak'Andriamanitra tsika dia tsotra tadidio fa tsy ianao tsony ny resaka fa Kristy ny asa-pamonjeny Kristy. Anazava rehefa aveo no mampany ao anatsara moa zany hoe tena Kristy ny asa-pamonjeny Kristy ny centre ny zavatra rehetrarehetra. Fa zao ny tadidio amaly aloha ny zavatra voalohany. Inona ny ataotsika zany satria izay fanontaniana izay mipetraka foana. Inona zany ny ataotsika rehefa ohatra tsika lasa zanak'Andriamanitra tsy manao nininona tsony ve? Voalohany aloha de diso be izany. Satria ny valiny raha vao ianao ny antany hoe rehefa misy olona manatitra anahy de manontany hoe inona ny ataoko de miteny amin'ny foana hoe diso fipetraka amin'ny fanontanianao. Satria ianao raha hiteny raha zanak'Andriamanitra ianao ka antany hoe inona ny ataoko de diso ianao satria ny antony de zao raha vao ianao ny antany hoe inona ny ataoko de iza ny anao anazy zany? Ianao ihany zany. De tsisy idiran'ny Kristy zay. Na ianao ny manao an'le izy na Kristy ny manao an'le izy. Fa ny fanontaniana tena tokony apetraka ny zanak'Andriamanitra raha tena zanak'Andriamanitra ianao rehefa nandray ny asa-pamonjeny Jesosy, ny fanontaniana tokony tena mipetraka dia hoe inona no efa vitany Kristy tamiko ary inona ny zavatra tiany Jesosy Kristy ho aseho amin'ny alalako tamin'ny alalan'ny asa-pamonjena efa vitany. Eo ny point de départ. Ny point de départ amin'ny fiainana kristianina tompoko de tsy eo aminao fa eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Mila azo zay. Somary lalindalo ty zavatra teneniko ty nefa inoko fa mifanahy anazava azy amintsika tsirairay. Ny point, ny teboka fiatombohan'ny fiainana kristianina dia tsy eo amintsika sy zay ataotsika fa eo amin'ny Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjena zay efa vitany. Diso point de départ ianao raha vao tsy eo ianao ny miaingy. Diso fiatombohana ianao raha vao tsy eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ianao no miaingy. Diso fanombohana. Dikan'izany de zao. Ny tena marina zany de zao. Ny ho raisiko le izy teo hoe
ny toetra sy ny personalité atsika aveo ampiasain'andriamanitra ve ny toetra sy ny personalité atsika tao amin'ny adama taloha zany zay eritreretintsika hoe force atsika za kosa olona mahery fo, za kosa olona afaka miatrika problème, za kosa olona ohatra hoe homme forte, femme forte, olona afaka, olona tsy mba manaiky tsy manaiky morakivy zany, tsy morakivy tsy moraketraka zany, olona mafy be miatrika problème. Indraindray reny eritreretintsika fa force atsika, fa ao anatrehan'Andriamanitra reny faiblesse eo anatrehan'Andriamanitra. Zao ny antony tadio fa raha zay ny eritreretinao force anao de mieritreritra ianao fa zay zany mba fahatsaranao. Andriamanitra tsy mampiasa an'izany mihitsy, Andriamanitra tsy mampiasa an'izany. Ny ampiasan'Andriamanitra an'izany de tsotra. Ireny eritreretintsika fa fahatsarantsika ireny, ireny eritreretintsika fa force atsika ireny de avelan'Andriamanitra mbola iseho mba ahafahantsika miaiky am'izay rehefa aveo hoe Andriamanitra tsy vitako, mba ahafahantsika miaiky ny fahalemetsika, ny fetratsika, ny faratsitsika, ahafahantsika miaiky endreo ary ahafahantsika miondrika mandoalika eo anatrehan'Andriamanitra ka miaiky eo anatrehan'Andriamanitra hoe tsy vitako de mitodika eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ary manaiky ny efa vita Kristy mba isehon'ny fahatsarany Kristy eo amin'ny fiainako. Zay no izy. Tsy hoe ampiasain'Andriamanitra zany ny eritreretiko fa forceko, tsy ampiasain'Andriamanitra ny eritreretiko fa fahatsarako, tsy zany. Andriamanitra tsy mampiasa zay eritreretinao ho fahatsaranao, Andriamanitra tsy mampiasa zay eritreretinao ho force-anao. Andriamanitra mampiasa an'ireny mba ekenao ihany. Mahery ozy izy lavon'ny heriny, mahery ange lavon'ny heriny. Rehefa ampiasaitsika le eritreretintsika fa force atsika sy eritreretintsika fa fahaizantsika fahalalantsika zany rehetra avelan'Andriamanitra ampiasaitsika le izy. Fa rehefa ampiasaitsika le izy de misy jinjany zay nafafintsika midona amin'ny poteautsika de eo tsika mahatsiaro hoe aikay tsy ny heriko, tsy ny tanjako, tsy amin'ny hery, tsy amin'ny fahatanjahana fa amin'ny fanahin Jehova rery any. Manomboka eo zay vao ampisehon'Andriamanitra ny heriny, manomboka eo zay vao ampisehon'Andriamanitra ny fahatsarany, manomboka eo zay vao ampisehon'Andriamanitra ny maha tsy manam-petra azy eo amin'ny toerana zay ekentsika amin'ny fetratsika, eo amin'ny toerana zay ekentsika amin'ny fahalemetsika, eo amin'ny toerana zay ekentsika amin'ny faratsitsika. Manomboka eo. Ary zay mahatonga hoe ilaitsika isan'andro san'andro ny herin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Tadidio ry havana fa ny filazantsara ny asa-pamonjeny Jesosy, tsy hoe filazantsara vita ny filazantsara de voavonjy de rehefa aveo mandeha amin'ny herin'ny tenako, rehefa aveo mandeha amin'izay amin'ny fahaizana sy zay ny ratoviko, mandeha amin'izay amin'ny intelligenceko, mandeha amin'izay amin'ny fahalalako. Tsia. Ny asa-pamonjeny, ahoana ny isehony ny asa-pamonjeny, ny herin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy eo aminao, ahoana ny isehony hoe voavela ny elokao, raha ohatra ka tsy miseho eo aminao fa ianao de olomeloka ka mila famelan-keloka isan'andro. Ahoana ny isehony hoe nentiny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ny endrim-pahafatesana rehetra, raha tsy mandeha amin'ny herin'ny tenako ary mijinjany zay nafafiko ary miaiky eo anatrehan Jesosy fa nijinjaiko zay nafafiko, zay vao mankeo amin'ny Jesosy indray jinjainy nafafiko. Ahoana ny iainako am'izany hoe vombo niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana raha tsy mitrangy eo amin'ny fiainako aloha fa iza de olona mandeha amin'ny herin'ny tenako, za de mireagira am'ty zavatra rehetra miseho amin'ny tontolo io Tamaso ty, mila iainako le mahavohombo anahy aloha. Iaina isan'andro zany. Ahoana ny iainako an'izay amin'ny heriny zany hoe Kristy velona ao anatiko. Raha tsy tsapako aloha ny fetran'ny heriko am'izany hoe mandeha amin'ny herin'ny tenako, mandeha amin'ny herin'ny tenako aloha, ary rehefa tsapako ny fetrany maharary amiko am'izay ny jinja vokatry ny nafafin'izay, zay vao hitako hoe aikay Kristy te hitarika anahy ary efa eo foana izy mitarika anahy isan'andro. Ahoana ny iainako an'izany hoe Kristy manao zavatra rehetra ho fitoerany tongony, raha tsy mitranga aloha izany te ho rôla, zany te hanjaka, zany te hanao andry, zany te hanao andry, zany ange ny fiainana kristianina, zany tena fiainana iainantsika isan'andro san'andro. Mety tsara vela tsika raha milaza hoe tsika tonga de vitatsika normal be, tonga za efa tena kristianina mandeha normal, za efa tena mavita an'izao, fanamboaran-tsainy zany.
fa ny tena fiainana kristianina de itsika isan'andro niseho ny herin'ny tenantsika miaiky tsika fa tsy mahatanteraka ary miseho am'izay makeo am' Jesosy Kristy ampibanjiny ny fanamasina an' Jesosy Kristy manomboka eo de miseho kosa ny herin'Andriamanitra manomboka eo de miseho ny herin'Andriamanitra. Tadio ry havana ny zavatra nivakitsika voalohany teo le tenin'Andriamanitra voalohany indrindra nivakitsika teo zao le averiko kely le teny teo ao amin'ny Kolosianina toko voalohany ny andiny 2 Kolosianina toko voalohany 26 zao le teny ao hoe teny zava-miafina ao zay izy ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olono masina zay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny reny voninahitra ty zava-miafiny ty any amin'ny jentilisa de Kristy ao anatinareo zay fanantenana sy voninahitra zava-miafina le mystère caché zava-miafina le mystère caché tahaka zany eo amin'ny Kolosianina toko 2 koa mbola miteny izy andininy 2 tapany B ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina zay an'Andriamanitra dia Kristy zava-miafina an'Andriamanitra izy de Kristy iafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra ao amin'ny Kristy zany miafina ny fahendrena la sagesse et la connaissance ao ny miafina ny fahendrena sy fahalalana tsara rehetra itsika mitady fahalalana fahendrena mitady zavatra rehetra ivelany Kristy ao amin'ny Kristy no misy an'ilay mystère le mystère caché zay misy ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra ao aminy. Resaka tsika ny resaka taon'ny fanekena taloha raha mamaky tsika ao amin'ny Exodosy toko 17 Exodosy toko 17 mampirisika hamaky an'le Exodosy toko 17 ray manontolo fa hosinganiko ny zavatra hovakiko. Exodosy toko 17 ny andininy fahavalo zafady zao vakiny ao de ambaranao amy zanakao am'zany andro zany hoe noho ny nataony Jehova tamiko tamin'ny voako avy tany Egypta ny nanaovako zany. Averiko de ambaranao amy zanakao am'zany andro zany hoe noho ny nataony Jehova tamiko tamin'ny voako avy tany Egypta ny nanaovako zao de ho famantaranao anao eo amin'ny tananao sy ho fampatsiarovana eo amin'ny andronao izany mba ho ao ambavanao ny lalàn'i Jehova fa tanana mahery ny tondrany Jehova anao nivoaka avy tany Egypta. Zao io tenin'ny Mosesy hoe atao fahatsiarovana eo amin'ny tananao zay izy ary atao fampatsiahivana eo amin'ny andronao fa Jehova Andriamanitra de nanala anao namoaka anao tamin'ny tana maheriny avy tany Egypta. Zay ny afany tamin'ny zanak'Israely. Manambara mazava zany ry havana hoe manafatra Andriamanitra miteny Andriamanitra fa ny asa-pamonjena zay nataon'Andriamanitra de tokony atao famantarana eo amin'ny tanana ary atao fampahatsiahivana eo amin'ny androna. Inona dikan'izany? Inona dikan'ny tanana? Inona ny asan'ny tanana? Ny symbolen'ny tanana. Symbolen'ny tanana de ny asa le travail. Ny symbolen'ny androna de ny fisainana la pensée rehetra. Mazava zany raha izany mazava be zany tenin'Andriamanitra zany hoe atao famantarana eo amin'ny tananao. Ninona zavatra ataonao, asa ataonao amin'ny tananao dia ataovy famantarana eo amin'ny tananao fa Andriamanitra nanala anao tao Egypta. Andriamanitra namoaka anao tao amin'ny fanandevozana, tao amin'ny fahafatesana. Tsarovy mandrakariva zany asa-pamonjeny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliany zany zay nanafaka anao izy teo amin'ny fanameloana tao amin'ny fahafatesana, tao amin'ny fisarahana tamin'Andriamanitra. Andriamanitra nanala anao tamin'izany. Ninona asa ataonao? Atao famantarana eo amin'ny tananao zany.
atao famantarana eo amin'ny fisainanao, eo amin'ny sainao, isan'andro ambarao retano rendanitra fa Andriamanitra de namoaka anao avy tany Egypta. Andriamanitra de namonjy anao tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Soraty eo amin'ny andronao, atao fampafatarana amin'ny fisainanao rehetra. Zay ny dikany. Mazava be zany tenin'Andriamanitra zany. Ataovy tsarovy isan'andro na amin'ny ataonao, na amin'ny asan'ny tananao, na amin'ny zavatra isaininao rehetrarehetra fa Andriamanitra de namonjy anao, nanalanao tao amin'ny tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Zany eny tena dikany hoe tiavan'i Jehovah-Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Zany hoe tsarovy lay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay nataony ho anao. Zay ny tena dikan'izay. Ho antsika ry havana, tadidio tsara ho an'izay ho any amin'ny fanekena taloha, tadidio tsara ho an'ny zanak'Israely. Ho an'ny zanak'Israely ny fiainan'ny zanak'Israely de niodikodina mandrakariva rehefa nafan'Andriamanitra izy. Nisy ny sorona, nisy ny zanak'ondry ho avy zao ny Pasika, de atsiaro an'izany indray tsika. Nisy ny zanak'ondry zay nanala ny zanak'Israely tao Egypta. Fa rehefa nanala ny zanak'Israely tao Egypta nanome lalàn'Andriamanitra, ny fiainan'ny zanak'Israely de niodina manodidina ny sorona, manodidina ny tabernakely. Zay ny fiainan'ny zanak'Israely. Rehefa mamaky baiboly tsika, ny fiainan'ny zanak'Israely manontolo de niodina teo amin'ny tabernakely, niodina teo amin'ny fisoronana. Teo ny fiainan'ny zanak'Israely isan'andro, niodina teo tany efitra, natao tany Kanana. Niodina teo ny fiainan'ny zanak'Israely, teo amin'ny tabernakely, teo amin'ny fisoronana, teo no niodina ny fiainany. Ary mahavarina de zao, rehefa niala teo isaky ny tsy tanteraka ny zavatra teo, de na zanak'Israely lasa tany Egypta, lasa tany amin'ny exil azafady, lasa tany amin'ny fahababony. Ny dikan'izany de izao tadidio fa ny fiainantsika kristianina de tsy misy afa-tsy miodina eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, tsy misy afa-tsy zay. Mahavarina fa misy zavatra aseho an'Andriamanitra tena tontolo hita maso fa tsy azontsika ny dikany. Fa maninona kay mba ny saina ve tsika kristianina hoe fa maninona kay no potika sy rava ny tempolo fanaovana sorona ho an'ny jiosy tao Jerosalema en 70. Fa naninona kay no rava? Fa naninona navelan'Andriamanitra ho rava ny tempolo tao Jerosalema? Inona ny antony? Satria tsotra ny antony. Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekeny. Raha naka ny zanak'Israely izy de mbola ao amin'ireo foana ny fony. Azay mahafitiavana anazy. Rava lay tempolo satria nahoana? Efa tonga lay tena sorona tena izy. Tandindona no mitranga tao, tonga le sorona tena izy. Zany hoe rehefa tonga le sorona tena izy, raha mbola nitoy ny sorona, de mazava ho azy zany fa tena nanompo sampy amin'izay ny zanak'Israely. Zay ny zavatra nitranga. Fa amin'izao fotoan'izao nanompoka en 70 mandrakity ny androany, tsy manao sorona tsony ny zanak'Israely. Tsy manao sorona tsony ny zanak'Israely. Tapitra ny sorona, forcé tapitra ny sorona. Nefa ny fiainan'ireo de miodidina amin'ilay sorona tao an-tempoly, sorona tao amin'ny tabernakely. Miverina ao antsika kristianina, ny fiainana kristianina tompoko de miodidina eo amin'ilay sorona tsara lavitra nataon'i Jesosy Kristy, tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy. Raha ny zanak'Israely ara ny fiainany ara niodina teo amin'ilay sorona tandindona, ary nakasitrahan'Andriamanitra zany, maika fa isika zanak'Andriamanitra, izay ny fiainatsika de tokony miodidina eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy, miodidina eo amin'ny hazo fijaliana, zay nahatonga atsika ho vita fihavanana amin'Andriamanitra, nahatonga atsika ho voavela heloka mandrakizay, nahatonga atsika ho voaomby niaraka tamin'i Kristy, nahatonga ny endrim-pahafatesana rehetra zay tokony hojinjaitsika, nojinjainy Jesosy Kristy. Miodidina eo amin'ny fasana ny sokatra, zay nandreseny Jesosy Kristy ny fasana, ka nandreseny ny fahafatesana, ny tsanganany tamin'ny maty, nanomezany atsika amin'ny fiainana mandrakizay. Miodidina eo amin'ny ekarany Jesosy Kristy, na nirahany fanamasina, ary rehefa nirahany fanamasina lasa velona atao anatsika ny fanamasina, ary zany fanamasina velona ao anatsika zany, lay votsy mety lo, lay olombavao, lay Kristy olombavao velona ao anatsika.
lay Kristy olom-baovao velona ao anatsika, lay Kristy olom-baovao velona ao anatsika, manao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony amin'ny alalantsika. Miodidina eo amin'izany tahaka ny zanak'Israely izay niodidina teo amin'ny sorona, niodidina teo amin'ny andriafo sy androraoana zay niainga rehefa ohatra ka tokony handeha izy, niodidina teo amin'ny many, niodidina tamin'izany. Tandindrony zany ny zanak'Israely, fa ny antsika kosa tanteraka. Izy nanao fisoronana tsy dimbiasina, niditra tao amin'ny taberna kely, tsara lavitra ozy izy, niditra tao amin'ny taberna kely, nitondra ny ranony tena, namaky ny efitra lamba de nofony, zay ny volazany amin'ny Hebreo. Ary nanao fisoronana tsy dimbiasana mandrak'izay. Zany fiodidinana eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy zany, fiorenana amin'izany, zany ny tena antsoina hoe fiainana kristiana. Tsy mandeha lavitra, tsy mamorona zavatra hafa, fa miorina, miodidina eo amin'izay asa-pisoronana, asa-pamonjena vitan' Jesosy Kristy zay. Aza mitady zavatra hafa, tsika kristianina tena on cherche midi à 14 heures, zay ny tena marina. Mitady tedavitsika daholo ny zavatra hafa rehetrarehetra, foronina daholo ty zavatra hafa rehetrarehetra ty, akoatra ny essentiel. De ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay efa vitany ka nitenenany hoe vita. Ary io asa-pamonjeny io miorina eo ny tena fiainana kristiana. Ry havana, amaranako azy de ho resahako kely ny hoe ahoana marina moa zany hoe Kristy ivon'ny Baiboly, Kristy ivon'ny Baiboly. Tsy haiko tsika rehefa nijery an'ireny film ohatra hoe Indiana Jones, le mitady Indiana Jones zany hoe le mitady misy anina misy ina moa ty izy ty trésor, misy trésor caché tedavina, misy zavatra ohatran'izany. Reny film le ohatra hoe quête du Saint Graal, roi Arthur Excalibur sy ny chevalier de la table ronde. Tsy haiko raha mijery an'ireny film reny tsika, fa rehefa mijery an'ireny tsika de misy zavatra mahavariana ihany eo anatin'le izy. Hitanareo mampiasa an'le parchemin iny zalahy, rehefa hitady an'le trésor izy zany de mampiasa an'le parchemin izy, mampiasa an'le ohatran'ny plan iny izy de misy code ampiasaina ao anatin'le izy, misy code be de be ampiasaina ao anatin'le izy, de mitady an'le trésor caché zalahy. Ohatran'izany tompoko ty Baiboly ty, ohatran'izany ty Baiboly ty. Mazava be ny tenin'Andriamanitra teo, inona le zava-miafina de davina ao anatin'ity. Ny zava-miafina de davina ao anatin'ity io efa tenenin'ny Paoly io, Kristy ao anatinareo, ny fanantenana sy voninahitra, zava-miafina ozy izy. Ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina zay an'Andriamanitra de Kristy rery le zava-miafina. Io lay katsahana fatratra, io le tenenin' Jesosy hoe ary nisy ozy izy na mitady ny fanjak'Andriamanitra izy de hitany izy izy namidiny daholo ny fananany rehetrarehetra mba hazony an'izany zava-miafina zany. Kristy c'est la richesse. Kristy hiafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Kristy ao anatinareo, zay fanantenana sy voninahitra. Tiany mpanjaka sy ny mpaminany hita fatratra fa ianareo no nahita azy, ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tiany mpanjaka sy ny mpaminany hita fatratra, lay zava-miafina Jesosy Kristy, lay zava-miafina, io le zavatra katsahana, io le trésor caché zay fampitedavana. Ao amindreo averiko, ao amin'ny Kolosiana toko 2:5, Kolosiana toko 2:2. Ny zava-miafina le voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, voaseho ankehitriny amin'ny olony masina zay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny hareny ny voninahitra ty zava-miafina ty any amin'ny Jentilisa, de Kristy ao anatinareo. Kristy ao anatinareo. Ary ny kody ho an'ity Baiboly ty, ny zava-miafina katsahanato zay ambarany n'Andriamanitra, satria ty de soratra nampanoraty ny fanan'Andriamanitra. Ary ny zavatra nampanoraty ny ato de tsy misy afa-tsy momba ny Jesosy Kristy. Raha mahita zavatra akoatra ny Jesosy Kristy ato ianao akombony aloha, satria teniteny foana ianao zay. Raha vao mahita zavatra akoatra n'lay zava-miafina ato, Jesosy Kristy. Ary ny kody mamahan'lay zava-miafina, ahitana n'lay zava-miafina, de tsy misy afa-tsy ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ihany koa. Nisy point anaky 7 izy voatongo teo.
avereny le vidéo raha ohatra ka tsy raha tsy heninao tsara. Misy point anankifito ny amin'ny asa-pamonjena zay vitan' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, teo amin'ny fitsanganana tamin'ny maty, teo amin'ny filatsahana fanamasina na avelona ny fanamasina na mahatonga ny fanamasina ho velona ato anatsika. Reo ny kody mamahy ahitantsika an'ilay zava-miafiny. Paoly rehefa miteny izy hoe mitombo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy. Tsy adala ny tenin'Andriamanitra raha miteny hoe ataovy famantarana eo amin'ny tananao, ataovy fampahafantarana, fampahatsiahivana eo amin'ny andronao. Tsarovo mandrakarivo zany zavatra namonjen'Andriamanitra anao zany. Aoka ho tsaronao isan'andro. Aoka ho tsaronao zany asa-pamonjena zany. Miodidina eo amin'izay asa-pamonjena Jesosy Kristy zay. Ry havana, ataovy famantarana eo amin'ny tananao, ataovy fampahatsiahivana eo amin'ny andronao. Tsarovo mandrakarivo zany asa-pamonjena Jesosy Kristy zany. Ny fiainana kristianina de miorina eo ambonin'izay asa-pamonjena Jesosy Kristy zay, tsy mamorona, mbola averiko indray, tsy mamorona zavatra hafa. Ny faharatsitsika sy ny fahatsaran'Andriamanitra, ny limititsika, ny fetratsika sy ny tsy manam-pahataperana an' Jesosy Kristy, ny fahalementsika sy ny herin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mampiasa ny herintsika. Andriamanitra tsisy fahatsarana zany atoko ampiasainy ny fahatsarantsika, tsisy an'izany. Andriamanitra mamela atsika isehon'ny fahalementsika mba hahafahan'ny heriny miseho eo ambonin'izay fahalementsika zay. Andriamanitra mamela ampisehontsika ny fetratsika mihitsy mba hisehony fa tsy manam-petra izy eo ambonin'izay. Ry havana, raha te hiaina ny fiainana kristianina ianao, raha te hitompo tsara eo amin'ny fahalalana an' Jesosy Kristy ianao, tsy misy afa-tsy zay. Zay ny tena fiainana kristianina, miorina eo am' Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny, de ny voninahitra ho an' Jesosy irery ihany. Amen.